ny fandiniana ny volavolan'ny pesan-dalàna iny atao hoe zava-dehibe ho an'ny fahalalana miteny liberté d'expression, tsy ho an'ny fanaovan-gazety ihany fa ny liberté d'expression, ny fahazona miteny amin'ny ankapobeny, satria aoka tsy adino fa ao anatin'ny lalam-panorenana dia voafaritra mazava tsara ao ny resaka fahalalana miteny iny izay atao hoe anisan'ny fototra iray ao anatin'ny demokrasia. Mety azo antenaina ve nisy hoe fantsiana zany na hoe discussion antenaina nisy ny adihevitra aloha izay no fangatahan'ny solombavam-bahoaka, dia antenaina ihany koa nisy ny fantsiana satria misy ihany ny atao hoe teboka vitsivitsy ao anatin'ny volavolam-pezan-dalàna iny zany tokony asiana adihevitra ny ao anatiny mba tsy haningitra izay resaka fahalalana zay. Io zany no misy lafiny anankiroa tsy maintsy jerena, eo ny resaka le filaminam-bahoaka, eo ihany koa le fahalalana zay tsy maintsy miaraka jerena reo fa tsy mandeha iny, ny iray tsy afaka mandeha mihitsy raha tsy misy ny ilany, dia antenaina nisian'izay adihevitra zay mba hisian'ny lalàna zay atao hoe ekeny rehetra, satria izany lalàna zany iny avy amin'ny atao hoe volonté générale no hiangany lalàna, ka raha misy an'izay ny lalàna ny voaka dia izay no iren'ny rehetra.